Ie faly miarabantsika rehetra mpanaraka ny pejy amin'ity maraina ny alarobity efa ndresako teo hoe amin'ny sivy eo dia amaly any le pejy petsambava misy rangaray na tovolahy ray zay any ivelany any miresaka ao zany misy poste na vokany makasika ny Christine Razanamahasoa, Kofaly Daya, Colonel Michael lazainy fa mafia zany reo olona reo. Zay zany le resany ao raha tsy diso koa mbola misy hoe l'entrepotomanga ao anaty le zavatra ny resany ao. Ny tiako resahana aloha atsika rehetra ray volana zay ny lasa, zany hoe ray volana zay ny lasa, ray volana mahery kely zay ny lasa no tsy nahateo ny fitondrana teo aloha na nampiongana ny fitondrana teo aloha na ihany koa na lasa fitondrana teo aloha. Ray volana mahery aty aoriana sika anatiny mbola miezaka manarina sy mametraka an'ireo directeur na taliany amin'ny ministera ny fitondrana vaovao ny gouvernementa. Akoatr'izay miezaka mijery an'ilay olom-bahoaka izay nandritra ny taona maro. Zavatra tsara ho fantatra aloha zany ho atsika dia nisy fanovana teto, nisy fiovana teto. Raha ohatra ka miaino ny fitondrana teo aloha, raha ohatra ka miaino ny filoha teo aloha dia tsy tahaka izao nahazo nyity tanindrazamalalantsika ity, tsy tahaka izao nahazo ny firenetsika. Raha niaino ny fitondrana teo aloha dia tsy tafaverina teto ry fanely soherinay fa tsy misy ry colonel Michael zay mitondra ny fanavaozana amin'izao fotoana izao. Tsy nivoaka tany amponja izahay zay nogadraina tany amin'ny fonjana tanymora, be dia be zany ny fiovana tao anatin'izay ray volana zay. Ny zava-misy ho anareo olony fitondrana teo aloha, fantatra be anareo hoe avy aminareo le zavatra miainga, satria zao tsisy ray volana, tsisy roa volana, tsisy enim-bolana akory dia tazana fa misy olona miresaka eny amin'ny tambazotra. Ny zavatra ataon'ireo olony fitondrana teo aloha na ny fitondrana teo aloha dia miezaka mampiteny olona mba entina ilazana fa tsy ry zareo lay miteny dia asiany olona hafa mihitsy manao publication ao amin'ny Facebook dia mamely an'ilay fitondrana zay manao ny fanavaozana amin'izao fotoana izao. Dia entina ilazana hoe tsy ry zareo reo fa mangina ry zareo fa olona hafa mihitsy no milaza fa mahita tsy fahatomombanana tao anatin'izay ray volana mahery mipetraha zao fitondrana zao zay. Tiako tenenina ho atsika mpanara-baovao, ho atsika mpiantsihatra ety amin'ny tambazotra, aza mety korotanina ny saitsika fa ny tena mafia dia nivarotra tanindrazana. Faharoa, misy mafia mihoatra ny zavatra nitranga tamin'ny fifidianana reny re. Ny fotsy, ny mainty avadika fotsy, ny fotsy avadika mainty. Fifidianana farany tsy nanjary indrindra nandritra ny taona no mitranga teto. Reny ny atao hoe systemana mafia. Tsy misy zavatra marina zany intsony, ary zany ny zavatra saika napetraka teto Madagasikara, fitondrana mpanjaka, zany hoe tendrena fotsiny. Misy mafia mihoatra ny reny famoahana volamena tao amin'ny banque centrale reny ve. Eto dia miteny fa ivoaka tsy ho ela fa misy pasteur amina fiangonana sekta izay tafiditra tao anatin'ireny resaka volamena reny. Misy oronam-peo, misy video miparitaka any, ary ivoaka sa video zany, ivoaka zany oronam-peo zany amin'ny hoe volamena na atao amin'ny banque centrale zany volamena zany nitadiavana ampividy. Dia tsy menatra mihitsy le olona miteny ao anatin'izy fanomezana avy any amin'Andriamanitra hono le volamena fa tsy maintsy ivoaka zany zavatra zany, ary tsy maintsy ho hitatsika zany satria zavatra miparitaka manomboka miparitaka tsikelikely any zany video zany. Tsy sanamoaka zany ny olona teo aloha fa ho sahamoaka zany ny olona satria zao izay le fanavaozana. Eto mitodika manokana amin'le hoe petsambava moa zany anaran'le pejy, misy namana miresaka video tsy fantatro mihitsy zavatra misy eto Madagasikara. Ny information resahanao aloha dia diso. Lazainao fa fianakavian'i Christine Razanamahasoa le Kofaly Daya, lazainao fa olona mafia reo olona reo, ry Christine Razanamahasoa ry olona victime ny fitondrana teo aloha daholo le olona lazainao ao reo ka aza fitahana le saim-bahoaka. Colonel Michael dia
Nianjea fitondrana teo aloha tany amin'ny taona 3 tena tsy hafa Christine Razanomaso victime fitondrana teo aloha ary mbola ilay olona lazainao io dia mbola Mamy Ravatomanga any antsika azy. Tiako no milaza amintsika rehetra manaraka ny pejy izay manaraka ny video ty fa le olona lazaina fa mafia dia anisany vinahitana ny fandresena sy ny nandreseny ny tolom-bahoaka io. Manaova fanadiadiny nareo, manaova recoupement nareo an'ireo olona zay efa lasa ministra ny sasany ary mbola vao hotendrena ny sasany fa nanana anjara briky lehibe nanafitra ny Madagasikara ny olona zay lazaina fa olona ratsy. Ezahana potehana izy eny amin'ny tambazotra satria maninona izy no ny saha voalohany nametraka plainte contre ny Mamy Ravatomanga tao a Maurice ny 13 octobre. 11 octobre Mamy Ravatomanga no nitotona tao a Maurice 13 octobre no nipetraka ny plainte ny Koufali Daya contre ny Mamy Ravatomanga. Manaova recoupement nareo tao ary iny fitoriana napetraka Koufali Daya iny no nampidéclenche ny affaire ny Mamy Ravatomanga rehetra tao a Maurice. Enjehany izy ny amin'ny hoe resaka hoe fiarahana tamin'ny panina ankehitriny fa zao tsara ho marina fa victime koa reo satria tsy mbola nisy ny proof mazava ny lazana fa tao anatin'izany tambazotra izany reo fa affirmation gratuite ny resana teny amin'ny Facebook teny fotsiny. Dia enjehany ny tiako tenenina zany anisan'ny vinahitana nafahana nanala nireo zoana mafiaka eto Madagasikara ny olona zay lazain'ireo olona. Manaova recoupement nareo averim-piany dia manaova fanadiadiana fa mafy ny ainatsika ataoko hoe 3 volana lasa fotsiny teto Madagasikara teto mafy saingy zao misy fiovany eto, misy fanovany eto, tsy adala akory ny vahoaka. Ny zavatra tokony ataontsika dia mametraka balizy. Ahoana ny ametrahana balizy tsy hiverena ny zavatra tahaka reny niseho teto reny intsony. Nisy mafy ohatry ny fitondrana iny laza fa mafy ohatry ny fitondrana Andry Rajoelina iny ve fa rehefa tonga ny lera dia nitsipindiny olona ohatra an'izao izay 3 herinandro. Tiako tenenina ny vahoaka malagasy tompoko dia mahalala zavatra ary manara-baovao. Na dia miezaka ianareo olony fitondrana teo aloha mampiteny olona maro isan-karazany. Ho anay zany zao, ho anay mpanao gazety, ho anay influenceur, ho anay lanceur d'alerte ety amin'ny tambazotra dia mandinika hoe makay zany rivotra zany. Fa ny zavatra tsikaritra tao ao dia mampiasa olona ny olony fitondrana teo aloha ampitenenina mba hitanay ilazana fa tsy ry zareo ilay miteny. Gaga ianao misy campagne na communication manenjika noho ny tiana realy tena hoe anaovana dénigrement mihitsy. Tenako zao dia anisany natsony olona fa amela noho ny tiana realy. Fa nanao inona moa zany noho ny tiana realy dia anaovana campagne ohatran'io. Iza le matahotra ny fiverenana noho ny tiana realy eto Madagasikara? Nanaovana campagne ana dénigrement ohatran'ireny dia mazava be le izy. Fa ny système na mafia, ny réseau na mafia misy teto Madagasikara izay teneniko anareo teo zay. Tsisy zavatra manjary ny tsisy lalàna zany intsony teto fa atao ny fifidianana dia forcena fotsiny hoe rehefa ity atao tsy maintsy atao lany io. Mitory ianao eny amin'ny fitsarana tsy mahita rariny ianao na dia mandeha recours première instance, cour d'appel, cassation, resy foana ianao. Zany zavatra zany ny ilaina fanavoazana. Isorana manokana amin'ny ministra ny fitsarana amin'izao zay miezaka tsikelikely manatsara ny rafi-pitsarana eto amintsika eto. Tiako tenenina zany mila fanavaozana Madagasikara. Marina fa tsy mora ny manao zavatra fa ny zavatra tokony ataontsika dia miezaka manohana sy manampy azo fitondrana amin'izao. Averim-piany fa nahanomboka teteza mity reny olona reny no tantana ny Madagasikara. Misy zavatra hitanareo niova ve nyroso tany amin'ny tsaratsara kokoa ve tsy Madagasikara? Nanomboka teteza mity ka hatramin'izy lasa fa itsika rehetra zavatra nisy teto
jirama tsisy tokotaniny, ny fiainam-bahoaka tsisy tokotaniny, nozarina nomena zao tosika fa meno varitsiny zao ny olona fa tsy nampiana amboly amokatra, zany zavatra misy teto. Zany hoe ianao zany le politika omena mba hahafahanao tsy mahatsiaro tena de tolorana lava be de be. Zaro zany manokana de misaotra an'ireo navita nanala ny fitondrana teo aloha iny, mafy reto ny ainantsika tamin'ny fitondrana teo aloha iny, de mbola mitady ny fomba rehetra ary zareo ahafahana mampita an'le mesazy tiana tongavana. Inona ozy izy nareo le mesazy tiana tongavana? Io mampiresaka olona hafa mihitsy io, ampitenenina mba andresena lahatra olona eny amin'ny tambazotra entina ilazana fa tsy manjary zao fitondrana fanavaozana entin'ny colonel Mikael zao sy ireo namany izao. Zay le zavatra mitranga zany a, de raha vao sanatrika tsy maharaka ianao de tafijabaka ao anatin'izy, de izay rivotra izay no tia zareo ho alefandray amin'izao fotoana. Satria zao averiko ihany fa ny influenceur, ny mpanakanto, saika ny olona rehetra no samy naneho hevitra fa tsy mety tsony ny fipetrahany fitondrana teo aloha iny ny alohan'ny alana. Nanao an'le avoloha izy, rehefa nanao an'le avoloha izy en parallèle amin'ny tolom-bahoaka de tsy mipasy le avoloha ny afara tamin'ny fialany teo amin'ny fitondrana. Lasa izy zany zao de nanao réflexion izy hoe aiza no ahafahana mampita an'ilay mesazy mba ahafahantsika miverina tsy moramora. De inona ny ataony? Mampiasa olona hafa amin'izay izy ampiteneniny, satria fantany fa raha reo olona efa eto an-toeran'ireo ihany, reo olon'ireo ihany ny ampiteneniny, tsy aharesy lahatra olona mihitsy, de mampiteny olona hafa mihitsy izy entina andotona an'le fitondrana hoe zao io fitondrana io, zao io fitondrana io. Tiako tenenina alao arahantsika mifanovana zay misy amin'izao fotoana zao. Za mino somatoky fa vonona reo olona zay napetraka hijery amin'ny olona bahoaka amin'izao fotoana zao amin'ity fitondrana vaovao ty. Eto am-pamaranana n'ity vidéo ty de tiako no milaza fa ianareo izay mialokaloka ao anatin'ireny pazy ny fitondrana izay manao déstabilisation reny de fantatray. Ohatra anankiray amin'izany Sandra Radjoarson niafina tao Manjakandriana. Tao Manjakandriana niafina Sandra Radjoarson. Mino fa hainareo le olona tiako tenenina fa izy no mbola miafokafona anatin'ireny pazy reny. Misy pazy anankitelo raha tsy diso pazy nampiasainy zalahy tao amin'ny Serasera-Mada, mbola tazako mihodikodigny eny de reny manao an'ireny mampiady olona samy ao anaty fitondrana de ampiadiny satria lasany amin'ny fanoherana ry zareo. Zay ny fanaony teo aloha de mbola fanaony tia no atao amin'izao fotoana zao. Ka ny tiako tenenina ho atsika izay atao hoe nahazo fahafahana ao anatin'izao fitondrana vaovao zao ndao reto hiaraka ampandroso a Madagasikara, jerena zay olana nisy atao zay mametraka balizy mba isinony mba tsy verenany zavatra zay tsy nentina ataony teo aloha. Raha misy zavatra tsy karitrareo tianareo ampitaina amiko dia resao amiko de ezahako ataony manao ny recoupement de avoakatsika foana zay zavatra zay, fa aoka tsy andairan'ny tsao sy andairan'ny resaka ataon'ireny olona zay hoe zahana ampiteneny reny fantatra nefa nidira. Ny zava-misy de zao misy rava le rezoana mafia teto Madagasikara satria niova ny fitondrana de io manomboka mitady ny fomba rehetra ahafahana mamingana zao fitondrana vaovao zao. Eto am-pamaranana mankasitraka atsika rehetrarehetra misaotra be dehibe foana de zao amin'ny alahady amin'ny émission antsika amin'ny lahady zay sika adiniko iresaka dossier tsika ao anatin'ny fandarana, zany hoe tsisy vahiny tsika amin'ny lahady fa anatiny manao investigation izahay tenako eto amin'ny pejy de zay indray no resantsika amin'ny lahady ho amin'izao. Mametraka ny mandrapitafa mirary soa atsika rehetra ho amin'ny manaraka indray.